Mbola iverenantsika ireo vaovao misongadina samihafa mahakasika ny trangam-piarahamonina rehefa avy eo fa andao aloha isika hanaraka vaovao mahakasika ny lafiny politika indray. Efa tsy ho ela intsony dia ho fantatra ireo olona misy 13 izay handrafitra ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Efa nivoaka moa ny diditsy volana mamaritra ny fananganana ilay komity izay hifantany ireo olona izay ao anatiny izay komity izay fanampanazavana avy hatrany ao anatin'ity fanadihadiana hoe tsy ny Gislain-Velo ity. Taoriany promulguer président tamin'ny faharoa volana febroary lasa teo ny lalàna mikasika ny fampihavana firenena dia nandray décret ny conseil des ministres, décret izay manangana ny comité de sélection. Io zany no isahana ny ataontsika hanao appel à candidature andreo olona izay manam-paniriana ao anatin'ny CFM vaovao. Zany hoe araky misy olona 7 moa izy io araky ny décret io ary ferana 5 andro ny fotoam-piasany zareo. Zany hoe 2 volana sy tapany eo zany manomboka amin'ny notification zareo reo. Andrasana zao ny fanendrena nireo olona 7 reo ny conseil des ministres koa ny manangana an'io décret dia andrasana ny fanendrena azy reo dia manomboka miasa am'izay zareo dia anao miappel à candidature dia mitondra ny dossier zay olona tsirairay fa tsy tahaka ny teo aloha ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena ny olona ao anatin'io fa araka ny voalaza ny 220 ny lalàna io sy ny manaraka dia misy fepetra zany ny fidirana ao anatiny. Izy ireo zany ny sivana nireo olona 12 ray isaky ny faritany fa ny 1 moa araka ny fantatsika dia tendre ny filoham-pirenena.